Ah, ny teny zaraiko amintsika androany izy ty efa elaela ihany moa zany. Nisy fotoana efa nizara n'ilay izy efa ela be ngambany efa tamin'ny 2013 ve. Hoe ahoana ny ahafantaranao aloha fa azonao vovonjy ianao a? Ahoana ny ahafantaranao fa tena zanak'Andriamanitra ianao? Inona zany ny pirofo e? Inona ny pirofo fa tena hoe amin'ny Jesosy marina ianao? Satria be da be ny olona mivavaka fa mety mbola tsy azo ny antoka izay zavatra izay. Dia izay no tena tiako zaraina amintsika. Satria Jesosy nampianatra an'izay. Ny anom-boako azy ngamba ny matetika misy fotoana rehefa miresaka amin'olona dia rehefa miresaka mandeha miresaka dia hoe za efa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Za izy efa nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy 3 taona lasa 4 taona lasa. Tsara be nge le mandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy. Fa ny anao androany zany ahoana? Fiainanao nefa ny amin'io tsisy idiran'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy mihitsy. Ka le nataonao nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy mety décision fotsiny. Mety ny sentiment. Tadinareo ilay tenin'i Jesosy iny? Hoe nisy anankiray izy tamin'ilay teny dia nilatsaka teo ambony tany marivo nefa vato lampiny eo ambany. Satria nalaky nandray teny tamin'ny hafaliana, taitaitra zany. Tsy hoe tsara be ve ilay mozika, nafinaritra ilay teny dia nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy. Fa ny fiainana rehetrarehetra mihitsy tsisy idiran'i Jesosy tompo sy mpamonjy, tsisy fiovana, tsisy inonona. Maly no miverina. Ao koa fantatsika fa ny olona teraka indray-pandeha. Sanareo efa nisy olona teraka indroa? Jesosy miteny mihitsy hoe raha tsy ateraka indray nareo tsy mahazo mandoa fanjakana lanitra. Rehefa nateraka Jesosy ianao zany indray-pandeha. Misy olona nge mitomany rehefa mandeha ny toriteny. Fa nitohan'ny fiainana mihitsy iny tsisy ninino. Adinao ilay tantaran'ny zanak'Adala? Zao ilay tantaran'ny zanak'Adala. Aloha niditra tony teny tiako resana tsara ihany. Nisy rahalahy ozy izy rahalahy tao tranon'ny rainy. Rehefa tao tranon'ny rainy izy dia ilay faralahy ny teny dada aleoko maleo tena. Za tsy araka aminao fa hita ty daholo ny fananako. Toy izy ny tena hoe lasa izy nakany tany lavitra. Rehefa tany tany lavitra tany amin'izay izy nisy mosary tany. Tonga amin'izay ny problème. Dia lasa niankin-doha izy tamin'ny tompon-tany. Dia avy eo nasain'ny olona ny ambokisoa. Jiosy io ohatr'izay ny olona anankiray rehefa malavitra amin'Andriamanitra. Lasa ny alavitra any. Tsy mirana an'Andriamanitra. Mieritreritra mavita tena. Tonga amin'izay ny problème. Rehefa sendra ny problème amin'izay voageja. Izay ilay niankin-doha. Voageja amin'ny fahotana maro samihafa. Sakafo kisoa zany maloto zany. Misy loto maro samihafa. Dia izy hoe tonga saina izy. Izay ilay nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Tonga saina. Fa io zanak'Adala io tsy tonga saina dia nijanona teo amin'ny sakafo ny kisoa. Hoy izy hoe iainga. Le mandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy zany tiako teny antsika fotsiny hoe décision-nao ny tsara be zany. Ary izay mihitsy ny lalana varavarana misokatra voalohany. Fa tsy eo ny lalana kristianina. Tsy critère mihitsy zany ahafantaranao hoe tena ao amin'i Jesosy marina ve ianao. Saoly zany ilay lazaiko antsika. Latsahan'ny fanahy masina zany. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe niova mihitsy Saoly mena fo vaovao. Fa raha jerenao fiainan'ny Saoly misy hira fiderana nataon'i Davida dia hoe nahazo ainy Saoly. Tiany zany io ambiance io. Fa mandray lefina izy rehefa avy eo. Saoly zany nitomany mihitsy zany. Nitomany zany rehefa nio tamin'i Davida ianao tokoa ny mpanjakan'Israely fa tena fona aminao Dia izy ny olona tamin'izany hoe tena nitomany ny mpanjaka. Iovy ty mpanjaka ty. Fa afaka firy andro niny Saoly nanintsika ny Davida ihany. Sentiment zany ny be da be. Esau zany nitomany zany tao amin'ny Baiboly. Tomany zany fa tsy nety niova. Nivarotra amin'ny fizikiny. Inona nampitomany azy ny tenin'Andriamanitra? Satria very ilay fitahiana. Aika rehefa jerena rehefa nitomany ka Esau problème nampitomany azy. Ka le nitomany nandray an'i Jesosy tsy fantatra.
Fa Jesosy ny mahalala an'io. Fa ny tena mitomany amin'ny baiboly dia ohatran'ny Petera. Ianareo na ino izy ma? Nanena izy fa nanao ratsy tamin'Andriamanitra. Dia niova izy rehefa avy eo. Ka tsara be ilay mitomany, tsara ilay mitsangana, tsara ilay mandray Jesosy sy mamonjy. Fa niova ve ny fiainanao? Sa ny maly ihany ny veriny, sa miverimberina eo foana ianao? Ka rehefa nitanika ianao hoe azonao antoka ve fa tena misy fiovana ianao, azonao antoka fa tena zanak'Andriamanitra, azonao antoka fa tena nanay Jesosy sy mpamonjy ianao? Hoe azonao antoka mihitsy zany izy ianao, zahay efa nanay Jesosy tompo sy mpamonjy tamin'ny 5 taona, 3 taona, 4 taona, 2 taona maly. Na izany verset nandray Jesosy tompo sy mpamonjy zany tsy hitanao amin'ny testamenta taloha. Misy verset telo eo manazavazava anazy. Izay rehetra nandray azy dia mino hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Haitsika tsara. Ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa tsy hoe izay rehetra nandray azy dia mino hery dia zanak'Andriamanitra. Devenir, zavatra au futur zany. Zany hoe misy lalana ale io zany. Izay verina kely amin'ilay zanak'adala. Ilay zanak'adala amin'izay izy tonga saina izy. Dia izy hoe ody anitraniny ndraika. Teo zany ianao ilay départ voalohany mibebaka nandray Jesosy tompo sy mpamonjy. Izay tsy maintsy tsara be izay ary tsy maintsy izay mihitsy ny lalana. Fa izy koa tsy mila tsy ny sentiment hoe iainga dia jerena mbola teo amin'ny sakafo kisoa ihany. Izay ny baiboly. Lavitra be eo elanelan'ny rainy sy izy io. Tsy haiko 4 kilometatra, tsy haiko diandro, dia tongotra 4 andro, 4 volana. Fa rehefa tonga saina izy dia tena miainga tokoa izy. Pezakiny ny teny za tsy fokasigara tsony. Pezakiny ny teny za tsy sotro toaka tsony. Pezakiny ny teny za tsy hanao an'ity, za tsy hitsangazanga, za tsy hanao an'ity tsony. Fa dia ianao mbola eo misakafo kisoa ihany ny fiainana rapitsony iny. Fa tena nandeha mihitsy io zanak'adala io dia miainga tokoa. Ny finoana dia arana. Maty io raha ato fotsiny. Ka rehefa sigara zany raha foka sigara ianao hitanao foana zany na izana izy. Napakefitra zany za tsy foka sigara tsony. Za Jesosy tena izay ny départ mantsy. Avy ato amin'ny fo, avy ato amin'ny saina. Rapitsony iny ianao misy sigara mety hitanao hoe zanak'Israely nge efa nisy foana ny zareko farany iny. Nanangeza azy ihany nanenjika azy rehefa avy eo Farao. Izay mamatotra anao izay filanao tianao io hanenjika anao foana olo vao manomboka. Fa hoy izy ny tena Andriamanitra ilazao ny zanak'Israely mba handroso zany hoe za tsy maintsy mandroso. Miala ianao rehefa hitanao hoe tsy mety aminao fa mbola malemily. Misy zavatra ataonao zany ao e. Dia nge ilay fiainana kristianina. Fa tsy ohatran'ny sentiment fotsiny hoe rehefa tratra an'ilay izy amin'izay dia milefitra ihany ianao. Izay nge ilay nalaky nandray teny tamin'ny fifaliana e. Dia rehefa avy izy ny fotoana nanenjena ny teny tena aloany amin'izao. Nandeha io zanak'adala io ray andro. Ray andro zany izy mety nandeha izy tonga dia tsy hitantsony ilay sakafo kisoa. Nandeha any izy tsy hitantsony ilay tanàna be azy. Le tao amin'ilay nangijany niakin-doha. Nandeha izy tsy haiko hoe izy alina io nandeha. Avy ny orana io nandeha. Reraka io nandeha. Mety nenjana izy foana fa nandeha io. Izay natsoina hoe lalan'ny kristianina. Mety kizy io fa nandeha satria lavitra ny lalana. Mety tsy hisy sakafo io fa nandeha fa tsy manino. Any an-danitra ny tanjona. Tsy mijano raha tsy hitan'ny rainy. Ary ianao koa lazaiko anao fa tsy mijano ianao raha tsy hitan'ny rainao any an-danitra io. Izay ianao vao tena hoe zanak'dada. Processus io zany. Tsy sentimental koa io. Tsy ambiance koa io. Tsy etiketiny koa io. Dahoana zany raha hijery antsika zao ny ahafantaraka hoe tena zanak'Andriamanitra tena hoe tena ary misy tena Andriamanitra raha misy izy tsy manana fanahiny Kristy dia tsy azy izy. Voalohany indrindra zany aloha azonao antoka fa manana fanahy masina ianao. Manana fanahy masina ve ianao? Za ela mihitsy vao nahafantatra an'izany hoe ohatr'izao za manana fanahy masina zany. Izy foana mipetraka. Jery misy mihaino toriteny jereko ilay olona miteny amin'ny teny tsy fantatra. Misy koa miteny rehefa manana fanahy masina tsy maintsy miteny amin'ny teny tsy fantatra. Misy foana tena izy nandray teny amin'ny teny tsy fantatra dia za koa mba nanangana tsy efa indroa intelo inefatra za mbola tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra. Tsy diso akory ny olona rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra. Mijery misy olona melatana puissance be. Za Jesosy tsy mba manana an'izany. Za na tsy manana fanahinao. Ianao koa mety ohatr'izany. Hitanao io fanahy masina io raha mamaky tsika eo amin'ny baiboly tsy azonao fehezina izany.
Ny rivotra mitsoka amin'izay alehany tsy fantatrao na hoaiza izy na hoaiza. Ianao ve efa navoafehy rivotra? Tsisy izany izay ilay tsy hoe misambon-drivotra. Izany hoe fanahy masina io tsy laninao tsenjery ny fisehoan'io amin'ny olona. Mety teny amin'ny teny tsy fantatra izy aminao, mety amiko izy hafa. Rehefa latsaka ny fanahy masina tao amin'ny asan'ny apôstôly dia io hafa. Azontsika? Satria maninona ny hafa? Ilay fanosoran'i Jesosy an'io fanahiny io izany tsy izay tianao fa izay tiany. Manositra olona roa io karazany olona telo izany no testamenta taloha, ilay hosorana alohan'ny ministera. Mpanjaka hosorana mpanjaka, hosorana mba hanao fivavahana, mpaminany koa indray hosorana ihany arakaraka ny mission. Satria izy fanoherana be mihitsy ny apôstôly, mila afo, misy fanenjehana misy ady atao. Hitanareo izy rehefa latsaka tamin'i Jesosy, voromelala fanahy iray ihany. Dia Jesosy ve niteny tamin'ny teny tsy fantatra tamin'iny? Voromelala izany tsy hitanao mikoropaka. Voromelala izany tena kalma satria ho any anefitra Jesosy. Mila kalma rehefa any anefitra raha tsy hazakazaka na taitaitra be. Reraka any ianao. Ny fisehony rehefa nametra tanana izao tao Samaria Petera sy Jaona, izy ny tena Andriamanitra hoe ary nametra tanana taminy izy dia nilatsaka ny fanahy masina, fa tsy mahita soratra mihitsy tsika teo hoe tena ny teny tsy fantatra ny Samaritana. Manenjera ny Samaritana. Fa fantatra fotsiny dia nilatsaka ny fanahy masina. Azontsika? Tsika izany raha anao kritera hoe za tsy manana ny fanahy masina satria za dia tsisy ninona. Mety ho diso ianao. Ohatr'izany koa tamin'i Paoly, rehefa napetrahana tanana any anasy tanana izy dia izy ny tena Andriamanitra hoe niala ilay kirana teo aminy, dia nisakafo izy rehefa avy eo dia nazava amin'izay ny zavatra rehetra. Izany hoe tena Andriamanitra lasa nazava tamin'ny Paoly. Asan'ny fanahy masina izany hoe toriana aminao ny teny, mamaky baiboly ianao misy zavatra tonga dia manazava anao tamiko ve izany ny dikan'ity e? Azontsika ilay asan'ny fanahy masina? Izay mbola hoe don de l'esprit ny krisana. Peta be ilay izy. Samsona izany tonga dia rehefa latsaka ny fanahy masina dia mahery, natanjaka, nazo hery. Tsika izany raha mijery amin'ny Samsona, Samsona tsy hoe bokina be. Diso ireny sary hitantsika ireny. Satria maninona? Izay ny tenikeny baiboly tena hafa mihitsy dia zavatra hafafy amin'ny olona hafa mihitsy. Ozy izy ilay andriana Filistiny ireny hoe aiza izy ny toeran'ny heriny lehibe mba dinihany. Satria raha bokina be Samsona dia mazava be izany. Jereo ny sandraniko, izy raha bokina beko. Fa tsy izay ilay izy. Fa rehefa milatsaka io fanahy masina io, lasa matanjaka be io Samsona io. Gaga ny olona ahoana izany? Asan'ny fanahy masina izany. Peta be ilay izy raha tsoriko anareo. Fa tsy hoe ny tena kritera hoe manana ny fanahy masina ianao. Ao koa fantatsika fa fanahy ny teneniko hoe Saoly vakitsika kely ange Saoly. Ka ohatra raha ny Saoly fotsiny tiako tenena aminareo. Samuela voalohany toko 10. Andininy fahaenina, Samuela voalohany toko 10 andininy fahaenina. Izao voasoratra Samuela voalohany toko 10 andininy fahaenina. Ary ilatsaka aminao ny fanahin'i Jehova ka aminany aminy ianao dia voaova olom-baovao. Saoly io resaka io tantara lava be moa io fa niona tamin'ny Samuel izy dia nresahan'i Samuel. Dia izy ny tena Andriamanitra latsahan'ny fanahy masina mihitsy Saoly. Hoe ianao mpanjaka. Dia izy mihitsy ny tena Andriamanitra lasa vaovao izy. Niova fo eo ambany ao misy ohatra hoe ary nonitan'izay rehetra nalala azy hatramin'ny taloha andininy fahasivy ary avy eo niodina niala taminy Samuel izy dia nomena Andriamanitra fo vaovao. Izay zany deparina andininy faha 12 ary nonitan'izay rehetra nalala azy hatramin'ny taloha fa indro maminany eo amin'ny mpaminany izy
dia nifampilaza olona hoe iny zao ataony zanak'izay zao fa Saoly koa mba naminany rehefa latsaha mifanefana zany io Saoly io dia naminany zay zany le izy rehefa mamaky ny tantaran'ny Saoly amin'izay tsika néliminé-n'Andriamanitra Saoly nefa nisy manifestation izy nefa nilatsaka tamin'ny fanahy masina tamin'ny voalohany fa Saoly dia mpanjaka ka hatramin'ny farany zany hoe mety misy olona zany efa tsy atsony ny fanahy masina fa mbola manao asa ihany izy mbola ministera ataony ihany fa tsy critère mihitsy zany rehefa misy olona miteny amin'ny teny tsy fantatra rehefa misy olona maminany be zay nge le teny Jesosy hoe marina lazanao amiko hoe tomboky e be manana fanahy masina fa aloha kely iny Jesosy miteny hoe ny voany afantarana ny azo ny tena afantarana anao zany zay ihany misy fanazavana baiboly miteny ny voany tena afantarana anao hoe manana converti marina ianao ny voany fanahy masina fa raha vao tsisy voa ianao zany tsy azo tenenina mihitsy ianao hoe tena zanak'Andriamanitra marina alikitsika kely ange eo amin'ny Marka 4:20 Marka 4:20 andininy 12. Marka 4:12 ary noho ny ampitsiny iny rehefa niala tamin'ny Betania izy dia noana Jesosy ary natsinjo avy anankiray nandravina ery ny lavitra ery izy dia nakeo fa toa hita vo aminy kanjo noho ny tonga teo aminy izy dia tsy nahitana inona inona afa-tsy ravina ihany fa mbola tsy tonga ny taona mpamoaza amina aviavy. Raha mamaky ny tantara tsika amin'itoy io maliny iny Jesosy hiakatra ao Jerosalema rehefa hiakatra ao Jerosalema izy tonga daholo ny olona rehetra ny sasany nalainy lambany dia nataony teo amin'ny Jesosy dia nandeha hosana zany hoe tonga dia nivavaka zany vavaka tamin'i Jesosy dia avy eo Jesosy tonga teo Jerosalema toy izy ny tena Andriamanitra eo amin'ny Marka 4:12 ihany hoe nijery vetivety teo fotsiny Jesosy efa hariva ny andro dia lasa izy nandeha dia raha pitsiny amin'izay misy an'io tantara io alohan'ny hiditra izy ao amin'ny tena Jerosalema marina zany hoe raha mijery maimaika zany satria zanak'Israely le aviavy fa ho tsika ihany koa mety Madagasikara ihany koa raha mijery maimaika zany dia hoe mivavaka reto olona reto satria Jesosy tena hoe hosana ho an'ny zanak' Davida zay le teo hoe jery lavitra izy dia mandravina be apparence fotsiny tsara nge zava-maitso zany zavatra rehetra moa rehefa tsisy zava-maitso dia ohatrany hoe tsy tsara apparence fotsiny kay le zanak'Israely fa rehefa tena niditra tao amin'ny tempoly amin'izay Jesosy dinona zavatra hitany tao amin'ny lalina teo akaiky rehefa tena nijerena ny fiainana zanak'Israely mivarotra ihany manao kolikoly ihany mijangajanga ihany fa io dia mivavaka io isaka-sabata fa io dia mandoa mpahafolo-karena fa io dia manao fombafomba rehetra ohatran'ny Madagasikara misy taona zao mandeha vaovao dia hoe Madagasikara kristianina tsy haiko sy folo isan-tato misy fiangonana ery fa reo vahiny no miteny an'izany zay le mijery lavitra zay fa tsika eto anatiny eto zao mahita ahoana ny ataon'ny kristianina zay le rehefa teny lavitra Jesosy ohatrany tao mahita vo fa rehefa nijery akaiky amin'izay izy kay hypocrisie be da be zay amin'izay na tonga Jesosy tsisy vo mihitsy mbola resantsika moa le vo rehefa avy eo inona io ravina io tantara efa nisy hatramin'ny ela tadinareo Damaseva rehefa nanota dia inona nataony naka ravina izy ravina viavy dia nizairiny le izy dia avy izy mbola nitsofoka tany anaty hazo Genesis 3 akitsika kely nge Genesis 3:7
Genesis 3:7. Dia nahiratra ny mason'izy mivady ka fata ny fanotanjaka izy. Dia nanjaitra ravina viavy izy ka nataony sikina ho azy. Ary nandreny Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny say izy. Rehefa ho hariva ny andro, ary raha lehilahy sy mivady ny herin'ny tavan'i Jehovah tao anaty hazo ao amin'ny say. Izany ianao zany raha hijereny Adama tamin'izany tsy fantatrao, tsy hitanao mihitsy Adama e. Nefa izy nanota fa zavatra tsara ny hitanao. Ny ravina ny hitanao. Le apparence ny hitanao zany. Ny ravina dia tsinona fa herin'ny tenanao rehefa manota ianao diso dia miezaka ianao hanamary tena. Be da be ny olona manao zany. Manao ny ataony ihany izy fa tonga izy mivavaka dia fahitanao anazy dia tena hoe mivavaka izy. Sasany mety mandoa vola. Hitanao mpanao politika? Mpanao politika ao anatin'ny fiangonanao daholo. Ao izy manohana ny asan'Andriamanitra. Nefa ny zavatra ataony eny miafina hafa mihitsy. Izy mieritreritra hoe zange mivavaka e. Andriamanitra tsy mila ravina, tsy mila fisehoany ivelana, apparence zany tsy ilain'i Jesosy zany. Fa vo, tsisy olona mihinana ravina zany ange. Mangidy zany. Vo ny ilaina raha paoma ianao. Ny vo zany mahasoa miteraka fahasalamana. Izay mantsy ny dikany hoe vo amin'ny fanahy masina. Faly, miadana, manao soa. Ho an'ny olona ange zany e. Fa ny ravina tsy ilaina. Aza mamita tena. Tevakitsika kely ange. Hoy izy ny ten'Andriamanitra, verina kely Fakitsika kely ka raha tena toko 5. Izay mantsy ny tena tanjona ny fampianarana ty hoe vo ny fanahy masina. Anananao ve io? Galatiana toko 5. Toko 5 andininy 12. Izy ny ten'Andriamanitra fa mivokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohatra an'ireo. Io zany ny tena tanjony. Toy izy Jesosy hoe voany ny ahafantarana ny azo. Tena izy hoe aza sy dokonareo mpaminany sandoka ao izy izay tonga aminareo ny fitafy ivelany fotsiny. Fa ny vo ny ahafantaranareo ny azo. Raha hiteteny zany hoe izy ny tena kristianina dia manana vo ny fanahy masina ve io olona io? Raha hiteny hoe reto mpaminany reto tena mpaminan'Andriamanitra dia manana vo ny fanahy masina ve io olona io? Ary io tsy fantatrao eto io. Za mitory anareo eto atsasakadiny. Adiny iray rahabe. Nareo raha mbesaka amiko 10 minitra 10 minitra rahabe. Tsy afaka hitsaranareo mihitsy zany za hoe zanak'Andriamanitra amin'izany na hoe efa vovonjy marina. Fa raha makany an-tranoko nareo, na za makany an-tranonao, miara-matory aminao, miara-mipetraka aminao, mahita ny fomba fiasanao, mahita ny fiarahanao amin'ny olona miara-mipetraka aminao, mahita ny fomba fiteninao, amin'ny manodidina anao, ny mpiasanao, mpiara-miasa aminao. Izay vao hitako izay. Izay ilay hozy Jesosy hoe rehefa teo akaiky izy dia nijery kay zavatra tsy izy kay fa mouvement fotsiny be da be. Tsy eto io. Any amin'ny fiainanao iray manontolo io hita ve zay? Faly ve? Be fitiavana ve? Maro-po ve? Tsotra ve? Ary io tsy azo anatin'ny iray andro. Misy fotoana mantsika efa andresaka an'izay. Hoe andro iray converti dia rapitso ianao tonga dia tsotra be, tsy izy zany. Tsy baiboly zany. Ny fahotana afaka eo io. Ohatra na mijangajanga ianao dia converti dia tonga dia tena tsy mijangajanga intsony. Ohatra na mamono olona ianao dia converti dia tsy mamono olona ianao. Fa io toetra anaty. Io resaka vo io toetra anaty. Dia io indraindray lazaintsika ohatran'ny tsy fahotana. Nefa io mihitsy ny tena faratapony zavatra tiana ho hita amintsika. Izay ny antsoina hoe zanak'Andriamanitra e. Sareo mpianaka misy karaktera mitovy izy ny reniny sy ny zanany na ny dadany sy ny zanany. Izany hoe raha Jesosy manana an'io rehefa nisy fotoana zareo tokony manana an'io ianao. Faokontsika tsy dikseo fe tampotampoka eo dia zato isan-jato tonga dia anananao daholo io rehetrarehetra io. Tsy bibilika zany. Sady io ilay tenin' Jesosy Matthieu 7:20.
ny tany tsara kosa ndeo namoa tamin'ny tany tsara kosa izy a dia namoa ny sasany 30 eny, sasany 80 eny, ny sasany 100 eny. Izany hoe tonga dia 100 eny. Nareo efa nahita ledsy dia masaka indray masaka daholo dia nalaina daholo, tsisy izany. Na hoe naka vary dia tonga dia masaka daholo, fa izay masaka ny alaina dia ny sasany mbola miandry. Dia ohatr'izay koa ny essentiel dia mila manana voa ianao. Mety mbola tsy anananao ny ray, fa fantatrao io hoe anananao rehefa vakiana io tenin'Andriamanitra io. Misy fotoana rehefa mamaky io tenin'Andriamanitra io dia tsy alezy mifoko any rehefa tsy ananako ilay zavatra, tsy mahazoazo aina ka ny tenin'Andriamanitra izay mihitsy. Fa misy efa anananao ny tenin'Andriamanitra nefa miteny hoe dininy tenanareo na mitoetra na tsy mitoetra. Ianao zany misy fotoana mandiny teny dia mandeha io, misy etapy izany ianao. Fa dia tsisy anananao mihitsy mivony nefa 5 taona tao amin'i Jesosy. Toetranao taloha. Tsy mety izany. Fa mila anananao ilay izy dia hitanao mihitsy ny fivoarana. Mivony ahafantarana ny azo. Hitso ampamina ny sandoka. Izay mantsy ny teny Jesosy tamin'ny fa ho an'ny tena kristianina mila manana votsika. Ary ely io vao azo. Izay ilana ilay faharipo. Hitanareo, rehefa namaky tsika hoe Jesosy izy tonga nijeren'ilay aviavy dia nanantena nahita voa taminy nefany kay mbola tsy fotoana tokony fotoana ny aviavy. Misy fotoana nijereny tena nety amin'ny vina moa mamoa izany ny aviavy. Ny aviavy kay mamoa volana septambra. Manomboka juillet septambra ka hatramin'ny oktobra. Jesosy nefa mipaky izy ny tonga eo mijery azy. Izany hoe mila vany ve Jesosy izany amin'izany sa ahoana? Izany hoe ilay situation tsy tokony tena hoe izy voana aviavy izany. Fa fampianarana mihitsy ny tiany Jesosy. Ilay voa izany tsy hoe amin'ny condition tena mety tsara azy. Ny potro fifaliana, ny potro fiadanam-po, ny potro fiaretam-po. Fa amin'ilay condition tsy mety mihitsy ny tadiavin'i Jesosy hiporana io. Izao izao ny coronavirus. Tsy ao izany condition izany. Tsy amin'ilay vanim-potoana tokony hitsiry ny aviavy. Fa tian'Andriamanitra ianao izao manana fiadanana. Tsy hoe rehefa afam-panadinana dia faly. Fa rehefa tsy afaka dia tsy faly na tezitra eny mety tsy faly ihany aloha. Fa ianao izany mila amin'ny situation izay tsy eritreretiny. Nisy fotoana efa fampianarantsika izany teo aloha teo. Ao izany ny tena mipotro io karaktera amin'ny voanao io. Any ampigadrano Paoly sy Silasy mitory, faly, midery. Izay ilay vola tena tiana ho hita izay. Fa raha mety be daholo io any volana septambra izany. Tsy hany mihitsy izany tian'Andriamanitra isehon'ilay izy. Fa amin'ny condition farany izay tsy eritreretinao. Eo ny fonao io satria manino marary ange io. Sa maka misy tama maka ty Baiboly ty dia zavatra ray foana ny hitako amin'ny dia nazary tonga izay rehefa za kosa Jesosy dia zavatra ray foana ny hitako ato. Lalan'ny kristianina. Samy mahazo fo izany marary izany. Ianareo natao rehefa mamboly mahazo fo. Voalohany indrindra io tany io ratsy be. Ao amin'ny mpamboly moa mahalala an'izany. Rehefa ratsy be io misy adratsy io misy rehetrarehetra io. Raha tianao ambolena io tsy maintsy ngotana ny adratsy. Tadio ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Jeremia, za handidy anao androdana, andrava, anongotra. Asa izany. Raha ny taninao io tany hoe tianao ve izany dia tsy tiany izany. Na ny sasany dorana. Dia hitsana amin'ny omby. Dia miandry an'ilay orana vao manomboka iny mba hampalemilemy an'ilay tany. Izany hoe lasa malemy ilay tany rehefa avy eo. Izay vao misy olona mamboly. Fa ny olona tsy hamboly amin'ny tany mafy izany. Izay mahatonga an'Andriamanitra misy zavatra ataony miseho amin'ny fiainanao asa mety aretina ve? Mety bloqué ianao, mety tsy manana asa ianao satria ny fonao io mbola mafy be. Dia asian'Andriamanitra hipetraka amin'ny toerana anankiray lasa malemy ianao Ny heriko dia tanterana amin'ny fahalemena. Malemy amin'izay io fonao io. Milatsaka amin'izay ny teny, mandray an'i Jesosy amin'izay ianao. Izay ilay izy. Ny fo tsinona ta. Ny fo ny taon'Andriamanitra tany ilay fanoharana amin'ny Mateo 7:12 io. Izay mahafinaritra an'i Jesosy rehefa Kristy dia fantatra fa rehefa Kristy dia mamonjy olona be da be izy. Satria ao amin'iny toerana mampalemy ny olona iny ny tena miasa Jesosy. Fa raha mbola berehare io olona io, raha mbola mafo io olona io, misy zavatra ataon'Andriamanitra miseho amin'ny fiainany. Petraka tsara amin'izay. Alefa amin'izay ny teny dia mandray an'i Jesosy. Nanapa-kevitra io. Ary izao ny fambolena tsisy fambolena eny ambony izany. Na rehefa ny orchidée ngamba izany mipetraka eny ambony izany. Fa ny fambolena mandavaka ianao dia ampidinina any ambany ihany.
Ampietren'Andriamanitra mihitsy zany ianao e. Andriamanitra nge tsy mitondra anao any ambony zany. Satana zany mitondra olona any ambony zany. Mitaka an'Andriamanitra nareo. Tadory efa nakafanany Jesosy izy dia ahoana izy ny tenin'Andriamanitra? Nentiny teo amin'ny farany tapon'ny tempolo. Dia anankiray tany amin'ny tapon'ny tendrombohatra. Zay le hoe te holohany ianao. Zay le hoe ianao ho tafavoaka. Zay le hoe ianao dia ho mpanjaka. Fa raha Andriamanitra ny tenenina zany a, farany ilonao vao voalohany. Ambany ilonao vao miakatra tao. Fambolena daholo zany aty ambany. Fanetretena aty ambany. Raha te azo vo aty ambany. Sasany ara asiana zezika. Zezika zany tsy loto nge zany ohatran'ny zavatra fako zany. Fa tsisy gloire zany io fa misy zezika. Tsisy voninahitra zany io sady hoe tretre azo voninahitra. Ny lalana io azahoana vo io zany a, misy toe-javatra ataon'i Jesosy amin'ny fiainanao a, ampanetri-tenanao a, ampidinanao a. Any ambany foana ianao aloha. Eo vao tena miseho ny toetranao dia marary amin'izay ny fonao. Ny rano koa, tanareo rano io any fakany ny hazo maka azy. Na milatsaka aty ambony ary dia any fakany ny hazo milatsaka. Tiako tenena raha tenin'Andriamanitra dia ohatr'izay koa. Raha isinao ampanetretena daholo zany ny procédure ny azahoana voa. Mandrapatonga ny 2 taona mbola ratsy ny vo, 2 taona mbola ratsy ny vo, 3 taona mbola ratsy ny vo, 4 taona raha mbola tsaiky voankazo ianao alalan'Andriamanitra zay vao hita le vo. Fa ao anatin'izany ianao mila maharitra, manondraka maraina, manondraka hariva, mikarakara. Ny aidratsy hipotra ihany, le zavatra taloha hipotra ihany. Fa mila miasa ianao dia mikarakara an'io. Teny Jesosy miteny izao, ireo izay navokatra kosa izy dia ireo izay nalala tsara ny teny. Azy Matthieu 7:12. Ireo izay nahazo vozy izy, vakitsika kely nge izay. Matthieu 7:12. Matthieu 7:12. Satria ahoana moa zany ny azahoantsika vo. Matthieu 7:12 izy ny tenin'Andriamanitra, ny 7:20. Fa izay nandreny teny ka mahalala dia izy no mamoaka vokatra. Ny sasany 100 eny, sasany 20 eny, sasany 30 eny. Mandreny teny. Ianao ve mahalala tsara ny tenin'Andriamanitra? Ianao ve mba mamaky Baiboly? Teny aminahy ihany koa anatin'izay. Fa raha vao tsisy rano io fambolena io, tsisy zavatra mandeha. Raha vao tsisy rano tenin'Andriamanitra ny tia krisana, io fiainanao kristianina io, tsisy zavatra mandeha. Fa mila ianao mamaky teny, mamaky Baiboly. Mila ianao mahafantatra ihany koa. Fa ireo izay tsy mahalala hoy izy ny tenin'Andriamanitra dia tonga ny voromanitina kanaka azy. Fa dabe ny kristianina nge tsy jolie ny fiainany, tsy mba mamaky tenin'Andriamanitra izany. Tsisy vo azonao mihitsy. Dia miverina foana ilay siklika ilay fiainana kristianina. Taditsy aho Jaona 5:12. Ilay nitenen'i Jesosy anankiray iny koa izy, miray amiko izy dia mamobe izy. Condition faharoa zany mila manana, izay ilay teo, manana intimité amin'i Jesosy. Intimité zany hoe miray. Amin'ny Baiboly misy teniny koa hoe fa mahalala, i Adama nalala ny Eva dia niteraka. Zany hoe misy fifandraisanao akaiky dia akaiky dia akaiky. Ka ianao sy Jesosy rery mahalala an'io. Ny olona mety tsy mahalala ny fifandraisanao amin'ny Jesosy. Fa misy côté an'i Jesosy kosa fantatrao tena hoe zay miseho révélé aminao personnel mihitsy Jesosy zany. Fa zao raha mitenareo misy tandra ny tanako mety tsy fantatrareo fa mivadiko mahalala azy. Azonareo ny tenin'i Jesosy any amin'ny Apokalipsy 7:20. Hoe mananara izy misoratra eto ny feany izy hoe mpanjaka sy tompony tompo. Ka io tsisy mahalala io raha tsy tena akaiky azy. Fa Jesosy manao akanjo lava ka tsy ataonao ohatr'izao koa miala tsiny mba azahoanareo tiako tena ilay intimité. Fa izay tena akaiky mahalala an'izany. Ianao ve tena efa akaiky an'i Jesosy? Fantatrao tsara izy. Ary fantany tsara ianao. Fantatrao tsara izy zao zavatra tsy tiany. Ohatran'ilay nitenen'ny vadin'ny pastera teo ilay hoe tonga dia misy miteny tampotampo. Izay ilay relation amin'ny Jesosy. Io misy zavatra tonga dia tena ohatrany hoe Jesosy tena misaotra anao, miresaka ianao, tena intimité. Lalina fifandraisana lalina.
Tsisy intermédiaire, tsisy pastera, tsisy inina fa ianao sy Jesosy tena mifankahazo tsara, mifankalala tsara, ary misy zavatra tsy angataonao aminy intsony aza. Satria diso fantatrao loatra izy. Izay angamba tonga mivavaka tsy azy misy fotoana. Za zao raha lehibe, tsy fantatro noho ny aniriny. Fantatro hoe moto mety manahirana. Mety fantatra ny zanako hoe tsy tia moto. Ohatra zany resaka izany. Dia mety tsy teny amiko izy za tatavidia moto satria hoe fantany loatra. Azonareo ilay tiako tenenao ilay fifandraisana amin'ny Jesosy. Indraindray tsika mangataka vavaka. Izay mahatonga Jesosy miteny hoe raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia hangatao izay tianareo fa ho azonareo. Satria alohan'ny fangatahana zany mila tenin'Andriamanitra io, mila intimité io. Ka fantatrao ny tokony hangatanao sy tsy tokony hangatahanao. Ny ondro izy mihaino ny feoko ary ny vahiny tsy fantana. Misy tenina, misy toritenina, misy zavatra mandeha tonga dia fantatrao hoe tsy izy izany. Satria manino? Fantatrao ny feo. Tsika izao mahafantatra tsara ny feo ny pastera. Satria mandeha amin'ny télé, mandeha amin'ny YouTube, na any tokotany izao dia efa fantatsika. Satria efa zatra tsika. Fa raha misy olon-kafa izao mitory, tsy zatra tsika ilay feo. Azontsika ilay izy. Dia ohatr'izay koa. Rehefa malala an' Jesosy ianao dia fantatrao io feo an'io. Tsy ampianarina intsony ianao hoe diso ty fampianarana ity, tsy mety ty zavatra ity, fa no fifandraisana ao aminy andro aman'alina. Dia tsy ampianarina izany intsony ianao, tsy tady olon-kafa ianao ampianatra anao hoe diso ty zavatra ity, na hoe mety ve ty ahoana ty fampianarana mandeha ty. Fantatrao izy. Fantatrao ny feony. Fantatrao ny famindrany. Misy olona vao mandeha fotsiny famindra amin'ny vatany dia efa fantany hoe vato ka ny tokotany an'izany. Satria efa miaraka foana isan'andro fa raha vao vahiny dia efa tsisy mihetsika ny ao an-trano. Dia izay fotsiny ilay izy. Intimité anao amin'ny Jesosy. Manao ahoana? Tena intime ve? Relation nge io zareo e. Fifandraisana. Tsy antery. Jesosy miteny izao raha vao tsy miray amiko nareo, tsy intime zany, dia tsy mamoa. Dia rehefa tsy mamoa dia esorina dia kapaina dia tsipena tiafa. Critère anankiray zany ho antsika mieritreritra rehefa voavonjy indray-pandeha dia voavonjy foana. Lainga zany. Io mazava be. Miray amiko izy nefa tsy mamoa. Olona converti zany fa tsy mamoa. Olona nandrain'i Jesosy zany fa tsy mamoa. Nasorina hozy izy Jesosy. Misy verset maro milaza an'izany fa tsy irery. Ka didinareo koa ilay tenin'ny Tompo hoe satria matimaty ianao dia efa aloha mivavaka. Matimaty zany aiza moa zany hoe aloha zany, mandoa zany, sakafo atao kibo ange zany. Aty zany, aty anaty zany. Zany eo amin'i Jesosy zany fa matimaty dia alohan'i Jesosy koa. Jereva na mitondra vovy ianao sa tsy mitondra vovy, fa raha vao tsy mitondra vovy ianao, tsy irery ny verset aminao izay kapaina dia tsipena tiafa. Fa misy koa ilay nanao fanoharana izy ilay viaviavy tao tany-boloboka. Niandry Jesosy 3 taona tsy tonga. Farany efa niteny ny tompony tany-boloboka esoro fa manimba ny tany. Dia Jesosy moa namindra fo hoe aloha ihany izy io fa karakaraiko aloha. Fa raha ohatra hozy izy ka mbola tsy mamoa izy amin'ny herintaona dia esorinao ihany. Éliminé zany raha vao tsy mitondra vovy. Fa koa Genesis 3:5 manasa anareo, anananao ve io? Dia 1 Corinthiens 13 fitiavana, maharo-po, tsy miala, tsy mirehare, tsy mitady ny azy, tsy misaotra. Misy anananao, tsara zany. Hoy izy Jesosy hoe izay mamoa dia katsanako izy mba moa bebe koa. Marary koa izay katsan'izay fa nitanjana dia tsy hijanona hoe fitiavana anananao fa mifaro-po anananao indray. Ahoana anaovan'Andriamanitra izay? Aparary anao ny lalanao kristianina hipoiran'izay. Ao anatin'ny adinao kristianina io mipoitra. Nareo misy tenin'i Jesosy iny koa ilay hoe Jaona 12. Jaona 12. Efa teny efa entsika foana fa viriko foana ilay izy. Jaona 12:17. Ary Jesosy nanao hoe namaly azy hoe tonga ny fotoana ka lazana ny zanak'olona. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambarika maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Io zany.
Fahafatesana. Misy matetika efa tena hentsika mihitsy. Foana moa ny ahafantarana hoe maty zany ny olona anankiray. Ianao izy Jesosy tsy mamoa mihitsy raha tsy maty aloha. Misy fotoana nisy olona maty ny zavatra nitsapaiko voalohany dia nifidoboko ny fony, ny tanany, ny tendany, ataoko ohatr'izao na mikikika iny eo fa tsisy zavatra henony mihitsy. Tsy midoboka intsony ny fo. Ny ahafantarana anao zany fa maty ianao. Tonga dia niteny be amiko izay zavatra izay mantsy dia tsy midoboka intsony io fonao io amin'ny tsangan-dravatra anankiray. Fa raha mbola midobodoboka io fonao io mbola tsy maty tsara ianao izay. Dia mbola asian'i Jesosy tsangan-dravatra ray indray mafimafy kokoa noho ny teo. Dia raha mbola midobodoboka io fonao io dia mbola tsy maty tsara ianao izay. Dia mbola asian'i Jesosy tsangan-dravatra ray indray dia ohatr'izay foana ny lalàna kristianina mandrapahatonga anazy tsy maheno an'ilay izy intsony ary marary izay. Izay ange mahatonga misy fotoana zavatra miverina foana. Dia nanao raha tonga saina ahoana koa ry izany? Satria ianao mbola tsy mety miova. Io miova rehefa tonga saina ianao tsy mety ty. Maty ianao izay vao misy vo. Be dia be ny kristiana tsy maty. Izany nisy fotoana tany Antsirabe izay dia nisy olona izay dia sena izy io mivavaka. Ny fahafantarako azy. Tamin'izany efa ela. Dia nandeha nakany izy mivavaka mpiandry. Dia tonga tany amin'ny tany resaka laoka fotsiny. Laoka tonga dia efa tao amin'ilay olona tao. Nefa izy mivavaka. Misy taona rehefa hitany tonga ho aminy dia mody mamaky baiboly izy. Eo amin'ny fandriana. Izay ilay fisehony ivelany. Izay teniko hoe tena ny ahafantarana an'io dia ianao. Hoy izy ny ten'Andriamanitra izay. Ohabolana. Aoka ny olon-kafa hoy izy ny hideranao sy ny vahiny fa tsy ny tenanao. Fa ny olona hoy izy samy milaza soa ny tenany avy. Fa ny olona matoky izy ny ahita azy. Izany hoe raha hitenenao aza hoe manao ahoana ianao dia anao miteny hoe izaho mivavaka, izaho mikarakara tokantrano, izaho mandray andraikitra. Tenanao izay no miteny izay. Fa raha manontany ny any tokantranonao, ny mpiara-miasa aminao, ireo no miteny ny marina. Fa tsy ianao. Fa ianao tsy inona manamary teny. Adinareo Jesosy rehefa tratra. Jesosy tratra misorona be dia natao ankety. Dia hoy izy misorona be, ino ty zavatra ataonao ty? Hoy izy, ianao tsy mety mamaly akory ao ino zavatra ampaingan'olona anao zao. Toy izy Jesosy, zaho tsy mba nilaza zavatra tamin'ny takona, ireo ny enony amin'ny tany io fa hilaza aminareo izy. Dia nisy namely totohondry izy, izany ve famalinao misorona be? Izany izany teny, izany koa izany Jesosy famalinao misorona be. An'iny Jesosy miteny izany? Satria Jesosy tsy manamary teny izany. Jesosy tsy milaza ny tenany izany. Hoe ny zavatra nataon'i Jesosy dia teny amin'ny olona izy. Nanao mirakly izy nanao fagagana izy fa izy hoe aza milazalaza ny olona hoy izy ny jamba sitrana, le mandringa sitrana. Jesosy izany tsy hanao publicité ny tenany izany. Indray-pandeha izy nanao an'izay. Dia ny teny ny fariseo hoe tsy marina ny filazanao fa menao manambara ny tenanao. Toy Jesosy hoe marina fanambarako izy satria tsy izaho ihany manambara fa ny ray koa izay ataonareo fa Andriamanitra reo manambara. Tsy niankina tamin'ny tena izy fa Andriamanitra koa nasainy milaza azy, azonareo ilay izy. Ny olona izany malala anao Fa ny vony tena zava-dehibe amin'ny fiainana kristiana. Dia mahay resy isika, lalana lavitra, fa tsy maintsy misy votsika. Izay ianao fantatra hoe tena kristiana sy zanak'Andriamanitra. Fa tsy lenao tamin'ny voalohany taitaitra iny. Na hoe nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy. Fa misy tonga dia fantatra hoe tsotra kosa na tena ohatr'izao satria hitanao ilay vo. Vo izany ange tsy rehefa mijery lavitra ianao jerena voankazo io maitso daholo io izao. Dia tsy fantatra izao hoe manga ve ry sa paoma sa paiso. Fa raha vao miseho fotsiny ilay ohatra hoe menamena dia fantatra hoe letsia. Izay mahatonga ny hazo miavaka rehefa avy eo tonga dia fantatra hoe akondro ity. Tsika rehetra mivavaka daholo, sincèrement tsy fantatritsika. Fa misy vovy ianao rehefa any an-tranonao any. Misy vovy ianao any ampiasananao any. Fa eto ange tanimbary izy Jesosy izay. Tanimbary izany mifangaro ao daholo. Mety misy olona izao tsy fantatro mbola manao kolikoly ihany izy. Fa tonga izy mivavaka.
Tsika miteny tena mivavaka kosa, tena tonga foana, tena zao. Zay le raviny zay. Ozy ny tenin' Jesosy, aza maka hoy izy nitanga ny vehivavy janga ao anaty fanjatsahan-drakatra. Izany hoe karaha mampivary tena dia misy mitondra tamin'izany dia hoentinao am-piangonana. Andriamanitra tsy tian'izany. Fisehony ivelany zany raviny zany. Fa ianao mila miova. Raha vao vetivety ianao nandray Jesosy tompo sy mpamonjy mahereza. Mafy io ilany io ary azakivy aza dia tsisy vonitsy. Zay mihitsy ilay izy, tsisy mihitsy tsika amin'ny voalohany. Fa misy ianao rehefa avy eo rehefa maharitra ka hatramin'ny farany. Ny sasany ange rehefa tratran'ilay ady, ny sasany rehefa tratran'ilay lalina kristianina, kivy, mienitra. Ito ange tsy resaka kilalao tena sincèrement zany resaka izany. Fiainana sy fahafatesana, lanitra sy afo be. Fanapakevitra ao androany, lalana kristianina ataonao androany no ahafahanao manapaka andreo aiza ny lalanao. Tsy surprise zany rehefa avy eo rehefa maty dia hoe nakany an-danitra na hoe nakaty. Hafa indray loatra ny olona maty isaky mihetsika ireny dia rehefa maty ilay olona dia tsara be daholo ny dossier. Dia ny olona rehetrarehetra rehefa maty dia tsy maintsy any an-danitra daholo. Izay namangy olona izay maly dia efa any amin'ny ray izy. Zay foana ilay izy. Any amin'ny ray izy zao. Tsisy olona maniry olona maty izany mantsy io any amin'ny eny. Fa io tsy surprise. Izay nataonao eto no ataonao any. Lalanao eto, lalanao any. Ny eto misafidy an'io. Dia n'izao ianao dia mila mamoa. Nisy an'ilay jolahy iny maty teo amin'ny hazofijalian'i Jesosy. Nandrain'i Jesosy iny tompo sy mpamonjy. Teo eo izy tonga tain-drantso. Tsy azo lavitra izay. Tsika rehetra tsy hitovika aminy. Tsika rehetra nataon'Andriamanitra mbola hiaina eto aloha. Andriamanitra mitaky antsika voa fa tsy hoe nandray azy fotsiny amin'izao. Avy ireny indray rehefa ohatra hoe somary tsy dia sérieux loatra ny fanaranao ny tompo. Izay ihany tenin' Jesosy, izao ny ahafantarana anazy ozy izy. Izay ny ahafantarana ny azo. Izay ny ahafantaranao fa kristianina. Izay ny ahafantaranao fa zanak'Andriamanitra. Izay ny ahafantaranao fa ao amin'ny marina. Izay ny ahafantaranao fa azo fiainana mandrakizay. Fa tsy miteny hoe mahay mitory, tsy miteny hoe manana fahagagana, tsy miteny hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra ohatran'ilay niteneniko teo. Satana izany ange lazaiko anao fa nomeny Jesosy dao hatramin'izao izy mbola manao fahagagana. Hatramin'izao izy mbola manao miracle. Satria izy ny ten'Andriamanitra hoe ny dao izany anazy io dia omeny fotsiny amin'izao. Tsy miankina aminao koa io, fa miankina aminy. Tadio ilay tenin'ny tompo iny hoe na ny metaleta 5, 2, roa araka ny fahaizany avy. Jesosy izany mahalala hoe zao no mety amin'ity, zao no mety amin'ity. Fa Satana tsy tafiditry ny lanitra. Fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra izy dia tsy misy anenena. Omeny fotsiny ihany io dia any Satana sady mahay mihira, mahay manao miracle mandrakitiny androany mamitaka. Ka tsy afaka jugenao olona mihitsy dia tena amin'ny Jesosy ity zavatra iray ity. Araka ny tenin'Andriamanitra ve ny fiainana. Izay ilay mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tsy mifanahy rery. Fanahy ilay mahay miracle be. Ny fanahy ilay mahay manao fahagagana be. Fanahy ilay mahay manao an'ity puissance rehetrarehetra ity. Fa araka ny tenin'Andriamanitra, rano sy vary ny fanahy sy ny tenin'Andriamanitra. Fahamarinana tsy ny tenin'Andriamanitra. Jerenao araka ny tenin'Andriamanitra koa ny fiainanao. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra misy an'Jaona mpanao batisa. Tsy nanao fahagagana io. Izy ny tenin'Andriamanitra hoe Jaona izy tsy mba nanao fahagagana fa ny zavatra lazainy rehetra dia marina avokoa. Izany hoe ny teny fahamarinana zany dia fa aloha raha zany teny fahamarinana toy izay fahagagana sy miracle. Aloha tenin'Andriamanitra fotsiny toy izay fahagagana sy miracle. Dia izay ny tena teny tiako zaraina androany hoe voa ny hamantarana ny azo. Averikitsika farany resaka voa ny fanahy masina teo. Galatiana toko 10. Dia faharoa-ambin'ny 20. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahonona-po. Tsy misy lalàna manohatra an'izany rehetrarehetra izany. Amen.